ho fatsiarovana ireo mahery fotsika malagasy namoy ny ainy na tamin'ny ady lehibe voalohany izany na tamin'ny ady lehibe faharoa. Araka ny hitatsika dia misy ny asa zay atao eto amin'ity Tsangam-Bato eto Anosy ity, misy ny fanamboarana. Izany fanamboarana zay hitatsika amin'izao fotoana izao zany dia efa amin'ny andininy fahaefatra amin'ny fanamboarana, satria nanomboka tamin'ny fanamboarana tao anatiny ny Office National Malagasy miahy ny mpiaditra anainy sy ireo bekotro maro olatra dia miara-miasa akaiky amin'ny commune urbaine n'Antananarivo sy ny de défense eo amin'ny mahasovoan'ny Frantsay eto Madagasikara. Miara-miasa ihany izy ireo amin'ny Office National Malagasy des anciens combattants et victimes de guerre zay hitatsika eto Anosy. Ny fanamboarana zay misy aty amin'ity toerana ity dia tsy vitan'ny hoe fameloma maso ny tantara, fa ihany koa ho fanatsarana ny tontolo manodidina zay misy eto Antananarivo. Araka ny fifampiresahana sy ny fifanarahana izay misy teo anivon'ny office ny Mahasovo Frantsay ny commune n'Antananarivo renivohitra mba hisokafan'ity toerana ity ho tsidian'ireo indrindrandrindra ny mpianatra, satria ny tantara dia tsy fanadiny. Ireo zay tsy mahalala ny tantarany dia tsy hanana fampandrosoana mandritra ny androm-piainana.